Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Nisy tovolahy mahantra sady kilemaina anankiray atao hoe Bary no anarany. Tovolahy tia mivavaka tokoa Bary, ary noho ny fitiavany an' Jesosy dia mba naniriny hanao zavatra ho azy izy. Tsy afa-mamindra nefa ny tongony, any ka nihevitra izy fa tsy mba afaka havita zavatra betsaka ho an'i Jesosy. Indray andro dia nipetraka teo anilan'ny varavarankeliny izy sady nitazana amin'ny mpandalo. Hitako ny hevitra ho izy, fantatro ny ataoko. Nalainy ny baiboliny dia nangataka pensily hazo taratasy ary ety tany amin'ny reniny izy. Andeha raha antsika hoe inona tokoa ireny ataon'ny Bary? Nanety taratasy kely be dehibe izy dia nasiany toko sy andininy avy tamin'ny baiboly tao anatin'ireny taratasy kely ireny. Rehefa izany dia novoainy ny varavarankely ary dia natsipiny tany amin'ny arabe ilay taratasy kely. Dia nanipy taratasy vitsivitsy toy izany izy isan'andro. Indray andro dia nisy lehilahy anankiray nandalo teo ambanin'ny varavarankely Bary. Latsaka teo ambonin'ny satrony ny anankiray tamin'ireny taratasy izay misy teny avy ao amin'ny baiboly ireny. Rehefa tonga tany an-tranony ilay lehilahy nanala ny satrony dia akory ny agagany nahita ilay taratasy kely tao ambonin'ny satroka. Novakiany izay teny voasoratra tao ary akory ny alahelony satria tamin'izay fotoana izay voatsapany fa mbola tsy nanana fitiavana an'Andriamanitra izy hatramin'izay. Naniriny iova izy nanomboka teo. Ary taty aoriana dia tonga olona tsara fanahy sady matahotra an'Andriamanitra tokoa ity lehilahy ity. Ary taoriana keliny izay dia lasa evanjelistra mpitory ny filazantsara izy. Moa ve nampiasa ny talentany ilay tovolahy malemy? Eny tokoa. Na aiza misy ianao, na toinona toe-batanao dia afaka miasa sy ho tonga mpiara-miasa ho an'i Jesosy tompon'ny asa ianao, mba hitory ny filazantsara ny fiainana mandrakizay. Izao mantsy no afany ao amin'ny mpitory-teny 2:12 andininy 9 manao hoe: amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, amin'ny hariva dia aza atsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny tao aoriana, na angamba samy hovanina izy rotonta. Andao re ao iasa sakaiza babo fuani Jesosy miasare fandrao de utara ka siavukache. Andao re ao iasa sakaiza babo fuani Jesosy miasare fandrao de utara ka siavukache. Famaru pereo asamianti defuazi lembulamandi miasari namako nyanyane Jesosy Antokobira iraky ny avo Anosy Be Ouest. amitany asa nampanompony fitaurina mako nyasani Jesosy pereo asamianti defuazi lembulamandi miasari namako nyanyane Jesosy ianao no natsony
amitany asanampanopony fitaorina mako niasany Jesosy niasany Jesosy izay ilay onjany fanantenana niasany Jesosy niasany Jesosy niasany Jesosy fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina faly sy ravo tokoa ny tenanay tafahoana somatsara aminao indray a amin'ny alalan'izao onjam-peo izao ka dia mandrolotra ny araba sy ny firarintsoa ary misaotra anao a mampiatrano anay atoatokantranonao ny namanao lanto ary misy joely no mitafa aminao a ny namana samyma kosa no eo amin'ny lafiny teknika tsy afaka miala amin'ny fifandraisana isika olombelona satria tsy tsara ny samy maka ho azy ary tsy mety ihany koa ny samy manao oloko azy arak'izany dia tsara raha rafitra izany fifandraisana izany mba ho samy hafa-po ny roatota izay mifandray arak'izany ary dia satria fifandraisana no resahana dia misy izany ny mpandefa ny afatra ary misy mimpandray ny afatra izay tsy maintsy mifamadika koa ireo toeran'ireo a mba hisinony atao hoe fifandraisana fa tsy hoe mpandefa afatra fotsiny ny anankiray mandritry ny andro ary mpandray ny afatra fotsiny ny anankiray mandavataona fa tsy maintsy mifamadika ireo a izay no tena atao hoe fifandraisana sy isinony atao hoe milalita sy ny fitovianjo koa misy dingana dimy ary mandrafitra izany fifandraisana izany voalohany amin'izany dia mikasika ny mpandefa afatra ny faharoa ny mpandray afatra ny fahatelo dia ny afatra entina izany ny fahaefatra dia ny fantsona izay atao hoe ny teny na fihetsika izay entina manatanteraka ilay afatra ary ny fahadimy farany a dia ny valokafatra hojerentsika tsirairay ary ireo atao hoe lafijavatra dimy ireo ka ny mpandefa ny afatra ara dia hoe inona ny zavatra tokony tsara ho fantatra voalohany dia afatra mazava izany hoe afatra mazava no alefa tsy miolakolaka na misafelipelika fa afatra fohy tsotra ary mazava tsara faharoa dia mifanetana amin'ny afatra sy ny mpandray ny fiteny sy ny fihetsika izay ataon'ny mpandefa ny afatra izany hoe mifanetana amin'ilay olona ho resahanao zany ny afatra sy ny fihetsika tenao dia ianao izay mandefa ny afatra zany dia tsy tsara raha mitretrevatreva rehefa miteny ary tsy miondrikondrika fa miteny amin'ny patoniana sy mijoro tsara fahatelo a dia ny fahavononana andray ilay afatra efa vonona sahady ianao zany andray ny valin'ny afatra nalefanao faefatra dia eo amin'ny lafiny fotoana manaja ny fotoana ananana izany hoe ny fotoana ananany rototo mba ampitana sy hifaneraserana sy andefasana sy andraisana in'ilay afatra ajaina zany ny fotoana ny fanomezana mba hifampiresahana ary ajaina ihany koa ny vem-potoana mba tsy ho lava loatra ny afatra alefa sao dia leo sy mona aminaina ilay mpandray ny afatra manarak'izay dia ny fanomanana ny afatra efa voamana tsara no tsara alefanao fa tsy eo anao vo manomana sy milaza bobo
na milaza lainga fa afatra marina mitombona ary mahate iaino no alefanao. Faran'izay mahakasika ny mpandefa ny afatra dia ampiasaina avokoa na ny tanana na ny maso mba ahatafita tsara ny afatra tiana alefa sy tiana ampitaina. Zay zany mahakasika ny mpandefa ny afatra. Eo amin'ny mpandre ny afatra kosa dia tsara izy raha miaino sy mifantoka amin'ny afatra, tsy mitakerikerika na milalao zavatra eny tanana fa mifantoka tsara amin'ilay afatra zay nalefan'ny olona taminao teo. Manarak'izay fahavononana andray ny afatra sy anomeny vanikavatra. Omanina ny tena, omanina ny saina, omanina ny vatana, omanina ny fandray, omanina ny fanahy mba andray tsara ilay afatra sady efa manomana sady ny valikafatra mifandraika amin'ilay afatra voaray teo ianao. Mararak'izany dia manome fotoana hitenena n'ilay mpandefa afatra. Avela hiteny zany ilay mpandefa afatra ary tsy tapahana ny teniny fa avela ho vita hatramin'ny farany. Zay mahakasika amin'ny mpandre ny afatra. Ahoana kosa ary mahakasika ilay afatra. Ny afatra lefa dia afatra tsotra, fohy, mazava, zany hoe atao afatra tsotra, afatra fohy ary mazava tsara no alefa fa tsy atao lava loatra ka amona aminaina ilay mpandre ny afatra ka dia sao izy tsy mifantoka tsony amin'ilay afatra alefanao. Eo amin'ny resaka fantsona indray, ny fantsona dia ny teny zany. Ny teny ataonao zany dia fiteny fohy, fiteny mafy, tsy mingonongonona, tsy hoe mikikika fa miteny mafy tsara ianao mba ho ren'ilay olona mifampiresaka aminao, tsy mingonongonona. Eo amin'ny fihetsika dia fihetsika mijoro tsara na mipetraka tsara, tsy mihetsiketsiky, tsy mipelipelika ary mijery sy mifantoka tsara any amin'ilay olona zay mifampiresaka aminao. Eo amin'ny fitaovana dia fitaovana azo ampiasaina sy ilaina amin'ny fifandraisana no aoka isy raha ohatra ka tsy maintsy ilaina izay fitaovana izay. Mahakasika ny valikafatra kosa dia zao hoe tsy mivoana amin'ny afatra ny valikafatra alefanao. Mifanitsy tsara amin'ny afatra nalefa teo zany ilay izy, tsy zavatrafa no avaly ilay afatra nalefa taminao teo. Anatin'izany manaiky ny zavatra mbola tsy ananany ianao. Ekenao zay zavatra tsy ananan'ilay mpandefa afatra sy ny tsy fahataterahany. Ekena zany zay satria tsy misy fanampiran'izany ny olona. Manaiky ihany koa ianao fa voaray ilay afatra sy ilay valikafatra ary mamaly ny afatry ny mpandray sy mpandefa ianao ary ekenao koa fa voarain'ilay olona miresaka aminao ny valikafatra izay nalefanao ary mamaly azy indray ianao. Reo zavatra reo zany, reo dingan'ireo no entinao mandrafitra ny fifandraisana. Mety mbola misy akoatran'ireo samy manana izay eritreretiny fa reo zany loha no natolotra anao ka dia antenaina fa anao fampiarana ny tsirairay ka ho tanteraka tsara izany hoe fandrafitana ny fifandraisan'izany dia tsisy ny olana fa na mety izy aza dia iravina sy voavahy izany. Faiza miaina mampilamitsaina. Zay ary masaka azo natolotra tamin'ity androany ity ametrahana ny mandram-piona dia ho amin'ny manaraka indray. Oh,
Jésus, je vivrai pour l'éternité. En Jésus, je trouve la liberté. Ne veux-tu pas, oh mon ami, répondre à son appel? Il veut te donner aujourd'hui la vie éternelle. À la porte de ton cœur, il frappe, il veut entrer. Avec toi, ce soir, Jésus désire souper. En Jésus, je trouve la liberté. En Jésus, je suis sûr d'être sauvé. En Jésus, je vivrai pour l'éternité. En Jésus, je trouve la liberté. Ne sais-tu donc, oh mon ami, Jésus t'a racheté. Groupe La Voix des Archanges. Sur le calvaire, son sang fut versé. À la porte de ton cœur, il frappe, il veut rentrer. Avec toi, ce soir, Jésus désire souper. En Jésus, je trouve la liberté. En Jésus, je suis sûr d'être sauvé. En Jésus, je vivrai pour l'éternité. En Jésus, je trouve la liberté. En Jésus, je trouve la liberté. En Jésus, je suis sûr d'être sauvé. En Jésus, je vivrai pour l'éternité. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. En Jésus, je trouve la liberté. AWR manolotra ho anao. Feon'ny fonantenana. faly miarabanao ary mirariso anao amin'izao fotoana izao izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Raha navelombolo antsika ny nanao indrainy tompomaso ny fahamarinan'i Kristy talohan'izao, ka ny maizy ny tompo fonizy tonga nofo no idirantsika lalindalina momba n'ity fahamarinany ity. Efa hitasika elaela talohany ity ny toetra maizy ny olona mampanota azy, fa ity kosa ny maizy ny tompo fonizy tonga nofo. Dia hojeresika vetivety aloha mba nanahoana Jesosy taloha natongavany nofo. Ao amin'ny Jaona toko voalohany ka ny 9:1-3. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina zao zavatra ary zao na dia iray aza. Taloha natongavany ho nofo zany, ny tompo izay voalaza hoe ny teny tao amin'Andriamanitra. Andriamanitra pahary zany ny tompo taloha natongavany
ho nofo. Toerana any ambony be any an-danitra any izy zany. Toeran'Andriamanitra no toerana nisy azy. Nanona kosa rehefa tonga nofo 440 ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Io Andriamanitra zay tany an-danitra io nahary ny zavatra rehetra dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Nonina teto amin'ny ty tany misy ny taranak'olombelona ity izy, na de tany an-danitra lavitra tany aza dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Ary raha hojerena zay maizy azy nonina tamintsika izay, poniny tany zany, dia amaky isika ao amin'ny Lioka 2:20. Izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra, ary Jehovah Andriamanitra anome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy. Izy io tonga nofo io zany, ny lazana azy dia lehibe ary zanaky ny avo indrindra. Izay zany ny maizy ny tompo, zanaky ny avo indrindra, lehibe. Tena miavaka izany raha mpioarana amin'ny toerana zay misy atsika olombelona, fa Jesosy lehibe ary zanaky ny avo indrindra. Na dia izy io tonga nofo io aza dia lehibe izy. Dia toizatsika ihany ny filazana momba ny maizy azy ao amin'ny 4:5-30. Ary o Maria tamin'ilay anjely, anahoana re no atanteraka izany? Fa tsy mahalala lahy aho. Ary ilay anjely namalaka nanao taminy hoe, ny fanahy masina ho tonga ao aminao, ary isy heriny avo indrindra hanaloko anao, koa ny masina zay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Ny natongavany Jesosy tetỳ ambony tany zany, zay Maria no tenenina eto, dia tsy avy amin'ny alalan'i Josefa, fa Maria dia laza fa tsy mahalala lahy tamin'izay fotoana izay, virjine izy izany. Ka natongavan' Jesosy zany dia tamin'ny alalan'ny fanahy masina tonga tao amin'ny Maria, ary ny heriny avo indrindra no nanaloka azy. Ary inona no ilazana al Jesosy raha tonga nofo izy? Koa ny masina zay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Io izy tonga nofo io zany dia efa voalaza teo fa lehibe sy zanaky ny avo indrindra. Dia eto indray koa dia ampino hoe masina ary zanak'Andriamanitra. Zanaky ny avo indrindra izy teo sy lehibe, eto indray zanak'Andriamanitra sy masina. Dia maritsika fa mbola tena miavaka mihitsy amintsika izany filazana ny maizy azy tonga nofo izany. Ao amin'ny Lioka 1:1 ihany, arindro itoejaza ianao ka iteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Iza no iteraka azy? Maria no niteraka azy. Ka na dia zanaky ny avo indrindra azy izy, ary na dia natao hoe zanak'Andriamanitra, Maria no niteraka azy, zanak'olona koa Jesosy. Maritsika tsara zay ilazana azy zay hoe zanak'olona. Ny mahazanak'olona azy dia misy miaraka aminy izany fanambarana izany. Lioka 7:10
fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Efa misy le hoe olona eto, kanefa dia nylazana hoe zanak'olona, ary na dia hoe fa kaikaiky ny olona aza dia mbola miavaka ihany ity Jesosy tonga nofo ity. Na dia hoe nateraky Maria izay olombelona aza, dia natao hoe zanak'olona izy, tonga hitady sy hamonjy ny very. Vomaika koa mazava ny fanambarana raha amaky isika ao amin'ny Marika 2 ka ny 10 sy 12. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany hamela heloka, dia lazaiko aminao ho izy tamin'ilay marary ny paralysisa, mitsangana be tao ny fandrinao ka modia anetranonao. Eto ilay zanak'olona dia manana fahefana hamela heloka. Izy io fonizy tety ambony tany io ka tonga nofo, zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, dia zanak'olona manana fahefana hamela heloka. Ary tamin'izay tety ambony tany dia izy rery no nanana an'izany fahefana izany. Ditantsika eto koa ny mahamanokana, ny maizy ny tompo vonizy tonga nofo, zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, manana fahefana hamela heloka. Jaona 7 sy 12. Dia misy teo zavatra hafa koa ahitantsika an'izany zanak'olona izany. Ary tahaka nanandratany Mosesy ny mena rahana tany anefitra, no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Zanak'olona teo amin'ny hazo fijaliana indray no hitantsika eto, mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Tokana tokoa ty zanak'olona ity, izay noombona teo amin'ny hazo fijaliana mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ao amin'ny Marika 7 ka ny 4. Ary amin'izay ny zanak'olona dia ho hita avy eo amin'ny raona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Ny zanak'olona indray eto dia avy eo amin'ny raona amin'ny hery sy ny voninahitra. Ho avy ny zanak'olona avy any an-danitra, ho tonga ity ambony tany. Ny fiverenan'i Jesosy no ambara eto. Hitantsika eto fa ity maizy ny tompo ity dia toe-javatra izay tsika ambanany mihitsy, na dia tonga nofo azy izy amin'ny olombelona hafa. Fa izy dia zanaky ny avy indrindra lehibe, zanak'Andriamanitra masina ateraka, zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, zanak'olona manana fahefana hamela heloka, zanak'olona teo amin'ny hazo fijaliana mba hana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy, ary zanak'olona avy eo amin'ny rahony lanitra amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Raha manatona azy isika dia azo famindrapo, ahita fahasoavana. Izy izay tonga nofo tamin'ireo endriny maro samihafa sy ireo anarana samihafa ireo, dia ho fahasoavana, ho famonjena tsika izany. Ary tena fitahian-dehibe sy tompontso tsy manam-paharoa antsika rehetra ny manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mba hananantsika andreo zava-tsosarobidy izay fafananany tompo vonizy tonga nofo izany, ary atolotra ho antsika rehetra ampondrona. MR Vonjy. Tsy vitsy namako fa maro ireo teny soa zay nandalo teo anatrehanao, fa maro tena maro sady nampiatsipo nefa vefa mba ny ainanao. Jesosy lay voalaza tamin'ny farany teo,
fa nitsangana ho velon'indray lasany andanitra namboatra fitoerana oaisyhoana fa ho avindray jeso momba volona vezosiana mety tianao tsofaran'izay hoenonao mampirazanao izy ndrao ianao no andrasany nde tapahoany ny hevitra fa izao no tiako tsapanao ao ampo miainefa nafony AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62 finona sy batisa ihany nolakile miditraminy fiainam-bavao andramoka zahao tsara ny tompoanye fa fotoana mety indrindra izao atao an'olo tena ny sitrapurerala riravavy eo faingana ianao ho fifaliana ny any andany tsara toka mibebaky anao fa ho avindray jeso momba volona vezosiana mety tianao tsofaran'izay hoenonao mampirazanao izy ndrao ianao no andrasany nde tapahoany ny hevitra fa izao no tiako tsapanao ao ampo miainefa nafony hoana fa ho avindray jeso momba volona vezosiana mety tianao tsofaran'izay hoenonao mampirazanao izy ndrao ianao no andrasany nde tapahoany ny hevitra fa izao no tiako tsapanao ao ampo miainefa nafony hoana fa izao no tiako tsapanao ao ampo miainefa nafony hoana fa izao no tiako tsapanao ao ampo miainefa nafony hoana asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re manolotra ny arahaba ho antsika rehetra manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana mahafaly anay ny anolotra ho anao ireo fepetra tsotra ilaina mba ahitana vokatra tsara amin'ny fambolena petsay ko manasanao ary anaraka izany indray eto amin'ny radioan'ny feon'ny fanantenana mandritry ny minitra maromaro menofinaritra tompoko raha tiana ny ahita fahombiazana ho isika dia tsara ny manaraka ireo fepetra ny fambolena anisan'izany ho isika ny fifidianana ny tany izay ambolena ny petsay ny fitombambolena ny fanaovana ny fifandimbiasam-boly ary ny fikarakarana meloa ny tanjanakanana izay amafazana ny voan'ny masom-boly anio indray kosa isika dia hijery manokana ny fomba famafazana ny voan'ny petsay sy ny fikarakarana azy eo amin'ny tanjanakanana rehefa voasantsika izany ny tany efa nyvononina meloa efa nasiana zezika dia hiditra amin'ny famafazana amin'izay isika ny famafazana izay atao dia mariana fa tsy atao fafikatrana fa atao fafy manara-tsipika ka ny elanelany tsipika tsirairay
izay hamafazana ny masomboly dia eo amin'ny 5 santimetatra eo atao 5 santimetatra zany a ny elanela ny tsipika tsirairay. Ankoatr'izay anjarantsika zany a ny mandanja lanja ny vozay afafy satria raha ohatra ka voananana ho an'ny tany ray ara dia tokotokony eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 grama eo zany a no afafy ho an'ny tany nanana ray ara. Averina indray zany a fa rehefa mafy ny voan'ny petsay isika dia atao manara-tsipika ny fomba famafazana azy ka mielanelana 5 santimetatra ny tsipika tsirairay avy. Dia amin'iny tsipika iny zany a no ametrahana ny voan'ny masomboly izay afafitsika, voan'ny petsay zany. Ho an'ny tany ray ara zany eo amin'ny tany zanakanana dia tokony mamafy voananana 9 ka hatramin'ny 20 grama isika. Zay zany ny abetsaky ny voananana izay afafy amin'ny tany ray ara. Dia anjaranao zany a ny mandanja lanja arakaraka ny habean'ny tany izay hamafazanao ny voananana. Manarakarak'izay a dia mila tondrahana mialoaloha ny tany izay hamafazana ny voananana. Tondrahana mialoha zany izy mba ho mando. Dia rehefa voafafy ny voananana dia rakofana bozaka manify eo amboniny. Dia izao zany mba ho mandomando mandrakariva ny tany mandra-pipotra ny zanakanana. Zay zany a no asantsika. Dia rehefa vita izay raha ny tokony ho izy dia afaka 4 ka hatramin'ny 5 andro taorian'ny famafazana dia tokony ho vakitsiry, izany hoe tokony hitsiry amin'izay ny voan'ilay masomboly mipetsay izay nafafitsika. Averina indray zany a tsy maintsy tondrahana aloha mba ho mando ny tany izay hamafazana. Atao manara-tsipika ny fametrahana ny masomboly ka mielanelana 5 santimetatra ny tsipika tsirairay zany. Dia amin'iny tsipika izay ny faritantsika iny no ametrahana ny masomboly. Ho an'ny tany ray ara dia tokony hamafy masomboly eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 grama eo zany sika ho an'ny tany ray ara. Dia izao mba ho mandomando mandrakariva ny tany mandra-pipoitra ny zanakanana. Rehefa voafafy ny masomboly dia rakofo-bozaka aloha. Ary tokony hitsiry zany ny masomboly izay nafafitsika 4 ka hatramin'ny 5 andro aorian'ny fotoana namafazana azy. Indray zany isika hiditra amin'ny fikarakarana ny voly izay mbola eo amin'ny tany zanakanana ihany. Nolazaina tamintsika fa mandava-taona dia mety ny fomba fambolena ny petsay. Ka rehefa manondraka zany sika eo amin'ny tany zanakanana dia isan'andro ihany ny fotoana izay hanondrahana. Raha ohatra ka amin'ny maraina isika no manondraka dia tokony ho vita alohany amin'ny 7 ora zany ny fotoana fanondrahana maraina io. Raha amin'ny hariva kosa no tianao ho fotoana fanondrahana ny zanakanana dia aorinany amin'ny 4 ora hariva zany no mety amin'ny fotoana fanondrahana. Raha ohatra zany ka mainandro, fa raha manoranandro kosa dia tsy mila manondraka zany ianao. Zay zany a anisan'ny fepetra tsotra amin'ny fikarakarana ny zanakanana eo amin'ny tany zanakanana. Dia fotoana toinina kosa ary no tokony hanalana lay rakotra izay napetratsika teo ambonin'ilay vozay nafafy. Mila manara-maso zany sika fa esorina lay rakotra izay napetraka rehefa hitatsika fa mitsiry, mipotra ny petsay izay nafafy. Dia esorina amin'izay ny rakotra izay napetraka. Fa ny fanondrahana kosa zany dia ataontsika isan'andro raha toa ka maina ny andro. Rehefa maniry tsara ny zanaka petsay dia tokony ho amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 herinandro eo ny faharetany eo amin'ny tany zanakanana dia mila afindra amin'izay izy. 3 zany ka hatramin'ny 4 herinandro eo ny faharetany, izany hoe arakaraka ny toetrandro sy ny toetany aloha misy zany mety ho latsak'izay. Fa rehefa hitanao hoe eo amin'ny 3 na 2 ravina eo zany ny zanaka petsay dia efa fotoana tokony hamindrana azy eo amin'ny tany izay aniriny amin'izay zany ny zanakanantsika.
andeha averina kely ary ny fomba fikarakarana ny zanakapetsaintsika eo amin'ny tany zanakanana. Ilaina zany ny fanondrahana isan'andro, na maraina ny tianao na hariva mety avokoa. Raha ohatra ka maraina ny manavanana anao dia tokony voatondraka alohan'ny amin'ny 7 ora maraina ny anana. Raha ohatra kosa ka amin'ny hariva dia aorianany amin'ny 4 ora hariva no mety amin'ny fotoana fanondrahana. Rehefa mipotra zany ny zanakapetsay dia esory amin'izay ny rakotra izay napetraka teo amboniny. Rehefa any amin'ny ravy na 3 na 2 anoany ny zanakapetsayntsika dia efa tonga amin'izay ihany koa zany ny fotoana tokony hamindrana lay zanakanana ao amin'ny tany izay tena aniriny. Arakaraka ny toetrandro sy ny toetany ho isika no mety ho faharetany eo amin'ny tany zanakanana. Mety eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 herinandro eo. Misy nefa mety melohan'izay dia efa feno ny fepetra-takiana hoe ravina 2 na 3 dia azontsika hafindra zany ny zanakanana amin'izay fotoana izay. Ry taontsa sady manatsara ny tany no miaro amin'ireo bibikely sy aretina samihafa ary azombokatra betsaka sy tsara ny fanarahanao ireo toromarika manara-penitra koa ampiaro avetrany zany. Oliretsya, ay ve fambolena be ohatr'izao ny atao ambadiky ny tambohanareo ato e. Azafady aloha raha fa avy hatrany a dia niditra satria efa atao amin'ny marita vadiny sia dia hoe aty onseko. Tsy manino zany Zamasoa, fa midira ty amin'ny lalindalina. Hiditra ve moa tsy hiditra e? Za zany mialatsiny fa aty atsasy any raisina ko ka inona ny vavao? Tsy aleo ve? Tena tsy mandry mihitsy ny saiko raha tsy mivily kely aty aminareo ako. Fa misy inona ry Zamasoa? Ka isotra petsakanareo mivady tamin'le masombolo petsay ry sady zay be dehibe nefa mbola tsy nandoavam-bola ihany kio. Le Zamasoa koa nahoana indray zavatra kely reny. Efa voapitany Paskalinina tateny fisaorana saika tsy tapitra fa mahasoava re. Dia zay versenina le aty a. Ka sady lalako mihitsy anety e. Ay, ny raha Paskalinina natitra zavatra kely atao amin'ry kitombola ato atsimonareo ato a io. Ay, dia naliako aloha mivily kely atao aminareo vao maka ao aminy. Ka maninona aloha raha aterina kosiny e. Zany eto ihany. Tsy maiky ty fa ho ao ihany ary fa veo e. Neny Paskalinina ve agaga ny irakiraka sy ny fanararotana ongay fa zany hoe modiko menomenona io nefa satrika eo azalona akaty e. Raha be raharaha indry aty a. Za indray ry Zamasoa zay, i Paskalinina ihany ny anlahana nefa raha za manontena mametsifetsy azy. Ka manahoana aloha fandehan'ny fambolenao e? Ao e, efa voafafy fangavy ahony. Ay kosa, masombolo karazan-droa reny nomeko anareo reny a. Reny io no mba tiany vadiny ngako. Fa barakara zafy a. Fa maninona? Miaingitraingitra mihitsy le Paskalinina iny. Fa ka efa sady nomepotsi mivino mbola mifidifidy sala am'izany. Zay mihitsy re raha za manana mpisafidy azy teto a. Dia ale olon'le karazany mahataty aretina sy le misy bokiny aloha no andramana. Fefa misy an'le karazana apetsay manana ravina somary mivelatra ao aminareo ao. Efa inona fangarony tamin'le masomboly efa lany andro iny ani le anay tao fa ingavy naony. Zay le mahavoan'le vehivavy raha zafy a. Tsy mba
aza tezitra amin'izany rery za masofa afaka mambolondray a ka lany fotsiny aniny andro ringaty zay ny fahavoazam-pasikalinina aleo rehefa manao zavatra de ze tena izy no atao searahana fa tsy lany andro manandrakandrana fotsiny atao tsara sala am'izao ataonareo zao tena mampiaikira zafy ohatra zao aniny mba nofonofoko na di hoe tsy ho tonga lafatra sala am'izao ataonareo zao aza morakivy ry za masoa mihoatra lavitra no zao azany mety ho vitanareo raha voaraka reo tsara fotsiny ny fepetra ny fambolena rehetra ka tsy nataonareo orak'izay zao ny famafazana sy ny fikarakarana azy ao zao aleo mihitsy aloha averiko aminga so de nanaonao foana taon'ray ty mpamboly tsy zadrara na atao fafo manara-tsipika aloha le masomboly tena zay mihitsy ka de natao milanelana 10 centimetatra ny tsipika tsirairay ka ny abetsaky ny masomboly de narahanaraka ny lazainga hoe masomboly 9 ka hatramy 20 grama ho an'ny tany ray ara zay mihitsy de raha kofana bozaka manify rehefa voafafy ka tsy zay vy tena zay tokoa mino afa tsy adinonareo ny nanondraka ny tanyjanakanana mba ho mandomando tsara melohany namafazana azy tena tsy adinoko tsara ezana mba ho mandomando oatrano ny tany mandrapipotra ny zanakanana zay mihitsy no anisan'ny antony andrakofana azo bozaka satria iny mantsy no mitana an'le amandona de arao maso tsara fa rehefa afaka 4 na 5 andro ano any zany hoe aorinina mafazana zany de tokony ho vakitsiry am'izay ny petsay aza matao ohatringa andro maso mpianakaviana mihitsy sy manara-maso azy ao de aza diny koa fa esorina am'izay ny rakotra rehefa mipotra ny petsay ay tokoa moa de atao isan'andro moa zany ny fandroahany eo amin'ity tanjanakanany ity isa maraina alohan'ny amin'ny 7 na isakariva aorinan'ny amin'ny 4 ny fotoana fanondrahana raha mainandro fa raha manoranandro de tsy mila tondrahana izy mazava ho azy soa nandalo taty fa inony saika adiniko raha zafy de afindra moa zany le zanakapetsay afaka 4 andro anoany afaka 3 ka hatramin'ny 4 herinandro anoany fa aretany eo amin'ny tany janakanana de azo afindra ny zanakapetsay zany hoe arakaraka ny toetany sy ny toetrandro fa rehefa manana ravina 2 na 3 eo izy de mila afindra am'izay mameriniindro manatitatitra ringarofa misaotra betsaka sambatry nareo raha zafo efa namindra sahady sady reto izy mandrobona kely ry etsy petsay irery sofilira irery salady etsy karoty tsy arako tsony ny tany sazika tsara le paikady mpamokarana ringaroa aza matahotra ry za masofa ho vokatra tsy hoela koa ny anareo anambahiny anganareo no misy fiara-mijanona tsy atsimo atr' zany taksy borosy aka olona iakatra eny ambokely zany ka ngamba isy iakatra ho amindrakotom-bolaoko fa maninny so de lasa niakatra ringaty kotombola afabaraka marina nefa ilainy reto malabary voavon'izay riny reto andehaterina onony iny zany efa 17 mihitsy pasikalinina tam'retoko rary ny pasikalinina raha tezitra zay ny mahavoanga ndao aingana aloha aleo enjehako fa
atao pasikelinina ty loloko roany ie oento aloha io bisikleta eo ambavady io any anjea angan'le fiara tsy maintsy tratra anga ery ampiviliana iny e aza matahotra e aze misaotra raha zafy a lasa aloha e oy io fa mbola io andraso e malakilaky e o sofera andraso e sofera kotobola ola kotobola ty zavatry andraso e ty zavatry le balabanoa andraso e norenesinao teo paikady tantara nosoratany fanjaniaina nandrenesanao any Rila sy Joseive. ry tantsa sady manatsara ny tany no miaro amin'ireo bibikely sy aretina samihafa ary ahazombokatra betsaka sy tsara ny fanarahanao ireo toromarika manara-penitra koa ampiaro avetrany zany. dia izay indray no masaka azona tolotra anao teto androany misaotranao nanaraka izany atovindray ary mifampiarany hitany asa izay ataontsika rehetra ny ilay Andriamanitra raintsika ao an-danitra na manao fanjaniaina no nanatotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto dia misaotra ny ekipa ny feon'ny fanantenana ny ara-ny fandrimbona nandravaka ny fandaharana niaraka tamin'ny aritiana izay nentsoroka ny lafin'ny teknika tompona andraikitra ny fandaharana Elion Ndre Mitantso. akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. faneteninao no fahamarinana. taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. araba ry mpiaino namana mbola mamantatra ny amin'ny famitahany devoly eo amin'ny tontolon'ny fanahy amin'ny andro farany sika miaraka aminao ety ny mpiaramianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. hitantsika tamin'ny fiandohana izao fianarana izao ny amin'ireo olona efa eo ambavahoana ny fahafatesana nefa velona indray ho fantarintsika misimisy kokoa ny amin'izany anio iverin'ny olona fa ny zavatra hafahafa hitan'ireo olona ireo nandritra ny tsy nahatserovany tena dia pirofo milaza fa tsy mety maty ny fanahy. Ino no lazainy reto andininy reto ny amin'ny mbola fahaveloman'ny fanahy aorian'ny fahafatesana? Ny voalohany dia ny amin'ilay zanaky ny mpitondra tena tao Zarefata izay natsangany Eli tamin'ny maty. Mpanjaka voalohany toko 720 andiny 220 ka hatramin'ny 420. Mpanjaka voalohany toko 720 andiny 220 ka hatramin'ny 420. Ary Jehova niain'ny feon'ny Eli dia nody tamin'indray ny ain'ny zaza ka dia velona izy. Ary Eli nandray ny zaza ka nitondra azy nidina avy tao anefitrano ambony ho ao anaty trano dia natolony any reniny ka hoy izy, inty fa velona ny zanakao. Aurora vehivavy tamin'ny Eli. Ankehitriny izao dia fantatro fa lelan'Andriamanitra tokoa ianao ary marina ny tenin'i Jehova lokon'ny vavanao. Nanangana zanaky ny mpitondra tena koa Elisa. Mpanjaka faharoa toko 4 andininy 470 ka hatramin'ny 770. Mpanjaka faharoa toko 4 andininy 470 ka hatramin'ny 770. Ary niakatra izy ka nandry niampatra tambonin'ny zazalahy ka ny vavany nataony tamin'ny vavany ary ny masony tamin'ny masony ary ny tanany tamin'ny tanany ka dia nafana ny tenan'ny zazalahy. Dia niasa dia tao an-trano izy ary niverina niampatra taminy indray
dia nihevona impito ny zazalahy ary nihiratra ny masony. Ary Elisa niantso any Giazy ka nanao hoe antsoa ilay Sonemita. Dia nantsony izy ary rehefa tafiditra tao aminy izy dia hoy Elisa, raiso ny zanakao. Dia niditra raha vehivavy ka niantoraka tamin'ny tongony sady niankohoka tamin'ny tany dia nandray ny zanany izy ka lasa nivoaka. Ary eona koa ny amin'ny Lazarosy izay natsangan'i Jesosy tamin'ny maty. Velona trano ve ny fanahiny nandritra ny fotoana nahafatesany? Ovaketsika ny Jaona toko 12 andininy 5 ka hatramin'ny 7. Jaona toko 12 andininy 5 ka hatramin'ny 7. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? Dia nesorony ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, ray eo, misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany, mba inony fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy, mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafemo sara ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka avelao handeha. Tsy mba toy ireo olona izay teo ambavahoana amin'ny fahafatesana izay velona indray kory Lazarosy. Efa nresantsika tamin'izao lesona izao, ny amin'ireo olona efa teo ambavahoana amin'ny fahafatesana izay velona indray. Tsy mbola tena maty ireny olona ireny, fa tsy mba toy izany Lazarosy, efa tena maty izy, efa nanomboka simba ny vatany. Tsy mba nitantara zavatra hafahafa hitany nandritra ny fotoana nahafatesany anefa Lazarosy. Tahaka izany koa ireo tantara hafa ao amin'ny Baiboly. Tsy mba mitantara na inona momba ny elo na ny lanitra, ireo maty natsangana voatantara ao amin'ny Baiboly. Raha nahita fahitana hafahafa ireo olona ireo, dia ho misoratana tao amin'ny Baiboly izany. Tsy misy an'izany anefa ao amin'ny soratra masina. Noho izany, ilaintsika ny mandinika tsara izay lazain'ny Baiboly ny amin'ny zava-mitranga rehefa maty ny olona. Asaina ianao hamaky reto andininy reto. Joba toko 7 andininy 12 ka hatramin'ny 17. Salamo 5 andininy 7. Salamo 4 andininy 4. Ary ny mpitoroteny toko 7 andininy 10. Inona ary ny marina ny amin'ireny to fahitana hitan'ireo olona efa eo ambavahoana amin'ny fahafatesany ireny manoloana ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra? Roa ihany ny fanazavana azy omena. Voalohany, reny fahitana ireny dia tsy maintsy ho avy amin'ny vokatra simika voajanahary ao amin'ny atidoha izay vokarin'ny raritsaina. Izany fiovana simika izany dia mahatonga ny olona hevitra fa tena izy ny fahitana hafahafa hitany, nefa tsy tena izy. Faharoa, mety ho fitaka avy amin'ny Satana fotsiny izao reny fahitana hafahafa ireny. Koritianina 2:17. Tsy salasalana fa maro amin'izy ireny no avy amin'ny Satana, satria betsaka tamin'ireo olona efa teo ambavahoana amin'ny fahafatesana izay nitsangana indray no milaza fa niresaka tamin'ny havana efa maty izy ireo. Tokony lavintsika izay fanandramana sy foto-kevitra rehetra mifanohitra amin'ny marina ambaran'ny Baiboly. Tahaka izany koa, tokony ho lavina ny siansa rehefa tsy mifanaraka amin'ny Baiboly. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany izay mbola hitohy. Mametraka ny mandra-pitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.